Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa ny vavimalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny fandarana andramika izao a. Dia ny aky radio a, dia ny aky media, dia ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana. Fa indrindra ny grupy a izay maresy izay miaraka aminay a isan'andro a manotontosana izao fandarana izao. Ka dia tonoina amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo izay tratrantso eto androany a. Dia mahatoky sy mino koa fa salama tsara daholo tsika rehetrarehetra namakivaky tontolo andro nafinaritra nefa mora sanatria tsy izay ny zavatra nahazo anao a. Dia aza kivy ianao aza malahelo a fa aperakitsika amin'Andriamanitra izany a. Omeny antsika ny tsaratsara kokoa ny amin'ny rahampitsotsika no manano izany ny ataovantsika tonga eto indray a amin'ity androany ity. Ka dia tonga soa ianao a dia mahereza dia ho tahian'Andriamanitra dia mahatoky sy mino aho fa ny tanan'Andriamanitra anie a hikasika antsika tsirairay avy a. Dia raha androany no vao tonga eto a dia za ty tena hoe tonga soa ianao natao anao mihitsy izao fandarana izao hifampaherezantsika hifanomezantsika hanaterantsika voninahitra n'Andriamanitra hampaherezana anao hampiakarana ny finoanao a hitondrana-bavaka ny fiainanao ihany koa. Ka raha kivikivy ketraketraka ianao tonga eto dia natao an'izany mihitsy Jesosy. Raha ohatra marary ianao a dia tena Jesosy ny ilainao ary tsy ny salama mila mpanao fanafody fa ny marary. Ka dia fandarana hifampaherezantsika ao anatin'ny adiny iray sasany hiaraka hihaino hira tsika hivavaka tsika hihaino toriteny hihaino mpametampianarana matoky aho fa hery ianao raha miala eto. Halleloia. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia hifampiarahaba kely tsika. Ranabavy Selina niditra voalohany teto tahiny tompo manokana ranabavy Vero Selina, Robin Full of Grace, Erika Raka, Marijo, Marizilda, Itody Raolso, Aimé Lovely, Angela Io, Sandola Nirina, Rodine Marie, Roly Anis, Erika Raka, Naira Keron, Tsiry Amboara Miel, Fleur, Tina Malala, Sandola, Tati Sabrina, Tonga Soa, zay vao hitako teto angamba izany a. Dia Rodine Marie, Eliana, nanam-pahaviany io, Rasona Tenaina, Jaotina Tafitasoa, Tinatina, Tonga Soa daholo a, Tojo Mikael, Aja Skapatitsy, ary Mama Valtina Siri, Thierry Ralbenja, mbola ao, Berthe Sava, Tonga Soa, faly be mahita anareo a. Yama, Noromalala Seno, alleloia, tahin' Jesosy daholo a. Isika rehetrarehetra, Thierry Ralbenja, Jonathan, tahin' Jesosy mialoha zany rehetra aloha dia andaontsika aloha hivavaka ho an'izao fandarana izao metraka izao am-pelantanan'Andriamanitra. Ka andao ampandrosotsika ny anabavitsika Andony Nirina Suzel izay avy any Suisse, izy hitondra-bavaka an'izao fandarana izao. Ka dia andao ary a ampandrosotsika izy a ao anatin'izany a isaorana azy a ny fandraisana anjara. Tahin'ny tompo a ranabavy Suzel anao a ny fitenenana. Tahin'ny tompo daholo, tahin'ny tompo pastera dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray nahatratra izao fotoanan'io izao a. Dia mbola hiaraka hivavaka tsika metraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra indray. Mbola ary hivavaka tsika, mbola misaotra sy miterany mankalaza ny anaranao masina indray zahay ray masina tsara indrindra. Misaotra noho ny fitantananao anay, misaotra noho ny fiarovanao anay tsirairay avy reto ka nahatratraranay an'izao fotoana izao indray mbola ahafahanay mametraka izao vavaka izao eo am-pelantananao izao fotoam-bavaka izao Jesosy. Dia mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao anay, mankasitraka noho ny amin'ny famindramponao satria raha tsy ny famindramponao zahay tsirairay avy reto dia tsy tratra izao fotoana izao. Dia misaotra noho ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy, misaotra noho ny amin'ny fahasoavana izay nomenao anay tamin'ity tontolo andro ity, misaotra noho ny fiarovana, misaotra noho ny fahasalamana hery sy tanjaka izay nomenao anay Jesosy. Dia hifonako aminao ny tsy fahatanterahana rehetra, izay rehetra tsy nety nataonay teo anatrehanao Jesosy. Dia hifonako aminao izany, mamelany elokay Jesosy, mamindrafo aminay tsirairay avy reto indray. Jesosy malalo ametraka izao fotoana izao am-pelantananao zay. Dia raha kofy ny ranao masina Jesosy malalo izao fotoana izao mba ho tena voninahitra ao tanteraka Jesosy. Aoka anie Jesosy mba tena anatrika izao fotoana izao mifanainao masina Jesosy. Aoka anao angila tsofina anatrika izao fotoam-bavaka izao. Ary indrindra fa teny izay hoentiny mpanomponao eto Jesosy malalo. Dia aoka ny anao sahady ny ametraka ny teny eo am-bavany Jesosy. Aoka izay rehetra sitraka ao no lazay mivavany Jesosy malalo.
de miasanao amin'izao fotoana izao fanay masonao de miasako amin'ny atsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona mba anaiky anoriany izany teninao izay hotoriana eto izany mba tsy ho verimaina fotsiny izany Jesosy fa mba tena moa voatsara ny anatin'ny atsirairay avy any Jesosy ary mba tena ho akatoavinay Jesosy malalo sy hitondra fanasitranana ny ariniara-nofinay ny ara-pananao de mankasitraka anao sahady ny amin'ny valim-bavaka Jesosy izay efa omenao anay sahady de ny dera sy ny Lazara voninahitra Jesosy malalo de atolotra eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay de mankasitraka ilay masina tsara indrindra aleloia amen. Aleloia, sotra betsaka ny anabavitsika sy izay la tamany bavaka izany aleloia de misaotra anao mifandraisana anjara de ho tain'Andriamanitra manokana konga ianao sy ny ankohonanao de mankasitraka indrindra ranabavy izaho mbola tsy narabaiko teo ranabavy emelovli tina maolo faly tainy Jesosy Andoina Suzel moa vavaka teo Razana Monika Maivare ary zay mbola zarabako teo de tonga sonareo de mahereza ao am Jesosy daholo ndaotsika anao antirity hoe mahatoky aleloia mahatoky anao Andriamanitra eny anabavy maolo faly tany tompo anabavy linda tsika rehefa manakaikaiky ny lera zao zany zavatra mba toromarika kely omena ianareo sady fanamariana mena ianareo misy zavatra maromaro be mihitsy zao mitranga eo amin'ny nivon'ny tambajotra Facebook ianareo zany tsy maharay notification ntsony hoe iny fa manao live zay fa tonga de rehefa manakaikaiky lera de jerijerevo anaty compte ao de misy zavatra tsy normal ntsony tatao de etretinareo de misy zavatra kely mba mahasarika ny sainay nareo zao eto 270 no mijery de nareo 270 mijery reo ao ambadika ao misy olona izay tsy hita eto izy mijery fa mijery ao ambadika ao fa reny olona reny de voaray ao anatin'ny isan'ny vue rehefa vita zao fandara zao misy tao zany nareo ohatra 50 nareo mijery eto fa rehefa tapitra ny fandarantsika de nareo tamin'ny andro Gilgala reny tamin'ny andro Gilgala reny 700 eninjato 500 nisan'ny olona mijery ao anatin'ny fandarana anankiray tsika manana eo amin'ny 140 eo 150 partage amin'ny fandarantsika anankiray groupe any amin'ny 50 de 50 amby zato any nizarantsika de mahavariana de zao tamin'ny oviana moa iny zato mahery fotsy atsika ny hoe vue nijery teto izay zavatra tsy mitombona mihitsy satria ny antony de zao nareo eto fotsiny nefa 50 de am'ireo partage 50 amby zato zay ataony hoe de tsy misy na de olona ray aza mijery am'ireny groupe tsy mitombony zany tena tsy mitombona hoe anaty groupe ray alefanao de tsisy na olona ray aza mijery tsy misy de zao ny anabavy Elisabeth Rasoa Armalala azafady Rasolo Armalala izy koa zao feo fotsiny ozy izy de any amin'ny Erika tsy misy tsony de zay mahita ihany koa hoe ny partage ataonay tsy tonga any amin'ilay tsy hoe le groupe ny tsy mandraina izy fa tsy tonga any amin'ilay groupe anaovana izy koa satria misy fotoana groupe nay ihany zahako ihany no misy am'ireo groupe ma zahako ihany no administrateur moa zahako ihany koa ndraindray ataondry zareo membre anatin'le groupe zany de mahavariana fa tsy tonga any le izy tsy hoe zay ao amin'le groupe nay no manohana l'izy tsy tonga fa zay manao partage fa tsy mipotra any de tsy normal mihitsy zany hoe eo mizato zany no jerentsika satria nareo fotsiny no rehefa 50 zao ndraindray 80 ndraindray misy tafakatra 70 de groupe 50 amby zato vera avana nizarana fandarana de tsisy na de olona ray aza am'ireny groupe reny groupe fen'olona daholo fa tsy hoe groupe n'olona 10 anaty groupe ray hitanareo misy zavatra tsy mitombona am'izao fotoana zao fa de zao misaotra an'Andriamanitra tsika eo jerejerevo foana zany rehefa eo amin'ny am sivy mahery eo de somary andrakandramy foana satria tena misy zavatra io zao ianitra indrindra koa zao tsy nahazo tany tompo anabavy Monisa Razafy Malala Olokaraja Mandimby ianitra indrindra koa moa tany tompo Felanarakoto Sylvia Mifanasina tany Jesosy daholo nareo fa variana resaka de tsy narabonareo de io zao mari zao telo andro izay tsy naray de etretinareo fa mampionona manao partage am'izao de bloquena
tsy afaka manao partage compte maafaka fa ela be mihitsy misy an'lay le message iny ianao tsy afaka manao de miverina mi-insiste de somary sarotsarotry ohatran'ny anabavy mahivary io ataonareo a hoe tsy miandry notification ntsony fa to de miditra anaty mur de ao nareo miandryandry a mijerijery a de zay ny azo atao mora teo ho anareo zay tena hoe tsy mety mahazo notification misy groupe anankiray zay ato a misy groupe anankiroa telo mo eto fa misy groupe anankiray zay to hoe vavaka fiambenana io zany a de natao ao fotsiny nareo ny nanaovanareo de mandrefa mandriny ty sy mandre to de rehefa amin'io groupe io zany ny fandarana de zay rehetra ao amin'io groupe io loha na tsy mahazo notification ary to de efa maray message hoe misy message tonga de cliquenao de tafiditra eto ianao ka ho anareo zay maniry hiditra anaty zany groupe zany a de alefanay eo alefanay ao anatin'lay ilay zavatra atao io zao ianabavy ama miteny fa misy zavatra tsy normal vakido daholo kareo fa lasa hafahafa be mihitsy an'le izy am'izao fotoana zao ary matetika tamin'ny ankeo zao tsika aminao fandarana de tsy maintsy navelona satria bloqué ny Facebook le izy a tena tenany de ianabavy lindako zao tsy mahazo tsony ka zay ny teneniko hoe jerijery eny tsika fa misy zavatra mitranga moa ny ambadimbadika any fa tsy fantatritsika raha tonga mory avana de mahafaly ny devoly moa zao fandarantsika zao alleloia tsy olana nefa zany fa eto foana tsika de mahereza isika rehetrarehetra andao ary tsika hanao hira anankiray matoky azy Jesosy mety mbola tsy hainao ty nefa mety efa hainao koa alefantsika eto tiry ty androany a ho tahin'Andriamanitra nahita notification fanao rasona ary malala hatramin'ny idirany teto be be olona nahita notification fanao zao lasa tsisy tsony andao ary hira am'izay tsika tahiny tompo daholo ary tsika de vao miverina eto alleloia Sukuni fitunjana Tivoteri fata juni fitatanana Natimavuka jwani nazarisa Manana vitrevera noa Suyanfa Misiana Misiana Sensoso Iano Elaitik Iano Eno Fidi Iano Marana Fruto Iano Tukik Aminiano Favori Samula Atu Kifo Namadeo Nam Twitch Nirinaw Tisi Fechanu Mamenu Nianjuku Mamalinia tsuku Tvoterita saku Semeti afaraku Faniani azua Tukaya noni anduaku Suyanfa Misiana Suyanfa Sensoso Iano Ilaiti Iano Eno Fidi Kifo
Halleloia. Ianao ve mahatoky foana? Halleloia. Fa za koa de mahatoky foana. Halleloia. Ary isaorantsika an'Andriamanitra izany hira. Rahalahy Joseph Dafy aloha raha sendra mihaino an'izao dia tena mankasitraka anao zay mankasitraka anareo amin'ny famboronana an'izany hira izany a. Fa mahafinaritra sady tena mahafinaritra be matetika mandeha eto mihitsy ny hiran'se dia tena mahafinaritra be fa dia ho tahian'Andriamanitra dia mitombo fahasoavana. Halleloia. Dia izao toy ilay resakitsika teo aloha maranamparanana ny resaka tsara be io zavatra teny Anabavy Robin Full of Grace io miditra ao anatin'ny mura dia misaotra ny rahalatojo koa izy fa rahalatojo mipartager aminazy dia izao koa ny tokony ataontsika rehefa misy olona hitakitanareo hoe fampaketo izy nefa namanareo dia izara ho any aminazy koa ny fandarana dia amin'izay mifampilaza tsika zay le hoe mba mifampihoaka ifampilaza dia partager dia to dia tafiditra ny olona raha misy ke olona amin'ny lafindray tsara zay amin'ny lafindray tsy dia tsara fa amin'ny lafindray tena tsara rehefa misy olona ohatra mbola tsy te hiantoteny koa dia forcenao jaraina izy dia mety hiteraka fahasorenanao anazy fa hitanao hoe misy olona tiany hoe tena tokony ho resy lahatra dia atao ohatry ny anaovandralatojo misaotra andralatojo amin'izany fa tsara be zany hoe mipartager an'izany. Ianao zany niondron-dralatojo dia karakarainy tsara mihitsy ianao dia isaorana andralatojo ho tahian'Andriamanitra ny rahalatojo. Zay pastera vonesika ny aty amiko aty misy Anabavy Rasoir Malala dia tahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Halleloia. Mialohan'ny hanomboantsika aloha dia tsara raha ohatra hoe mba manao kely indray tsika tatitra kely. Halleloia. Tatitra kely mbola mankasitraka anareo foana misaotra tsika rehetrarehetra eo amin'ny lafiny fanohananareo ny Gamalela ny groupe Gamalela izay anohanantsika ny sahirana any Madagasikara ny ina moa zakany teo ny mpianatra sahirana any Madagasikara izay toanantsika raha-tsakafo nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ary tsy tsahatra izany mandra-pahatonga ny vakansa raha tsy lany ny volantsika zany aloha mino fa ho tahian'Andriamanitra isika rehetrarehetra dia matoky aho fa mbola afaka ny fanohana eto foana tsika ary mbola manentana anao foana hoe misy ny azonao atao dia andao ataontsika ho an'reto ankizy izay madinika reto fa rehefa miverina Jesosy dia honeraka anao Jesosy rehefa miverina dia honerako izany. Halleloia. Dia andaontsika ho tahian'Andriamanitra ny isika rehetrarehetra. Halleloia. Ndreka nisy sary kely fotsiny tsika ny sary androany indray dia homenanao indray ny sary androany mba manao tatitra kely aminareo satria rarindrareo mba hanaovana tatitra satria nareo dia nametraka tao anatin'izany kitapom-bola izany dia isaorana anareo hatrany Andriamanitra manankirepasoavana ny hamaly fitianareo toy ny ankizy tony araka ny teniko tamin'ny omaly tony tsy afaka hamaly fitiantsika izany fa groupe Gamalela nanao taminay fa dia mba hovaliana ny soa izay nataony tsy ho voavalin'ireo zany ary izay indrindra ny tanjotsika dia izao ny mba hanao zavatra araka ny teny Jesosy amin'ireo olona izay tsy afaka mamaly fa Andriamanitra hamaly antsika. Zao zao no programme androany atao hitanao kely indray ohatra zany ny programme andry zareo ny latsinainy dia ny presco dia ny 11e dia ny 7e ny mihinana dia ny talata indray ny 10e dia ny 9e dia ny 7e dia ny larobia ny 8e dia ny 11e dia ny 7e dia ny lakamisy ny presco dia ny 10e sy ny 7e dia ny zoma 9e 8e ary ny 7e no mihinana sakafo. Dia tahaka izao zany androany indray zany donate sy yaourt moa zany efa eo foana isan'andro fa le fangaron'le izy fotsiny mba somary tsika ataontsika manina izy ty ataontsika miovaova fa ny yaourt reny zao ny yaourt isan'andro zareo amin'ny folo dia mihinana goûter dia reny zao ny piray
Mipiray fanantenana amintsika ny namantsika izay mikarakara ny Madagasikara miaraka amin'ny mpanabe ao am-pianarana dia mizara ny yaourt sy ny mofo kely. Dia izany zao ny rahalahy kely mivavaka izy no mivavaka alohan'ny sakafo aleloia. Sady miezaka ihany tsika mitaiza an'ireto ankizy reto ara-panahy aleloia. Dia io mihinana ny ankizy dia ohatrohatr'izao miaraka amin'ny kasibosy reny zany ohatry ny rehefa akaingana loatra ny ilay sary ohatr'izao zany zareo dia ohatr'izao dia ohatr'izao reny ny sasany cake ny sasany donaty dia ohatr'izay. Zay zany ny zava-nisy tamin'ity androany ity isaorantsika Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ireny rehetrarehetra ireny dia tsy hitateraka ireny raha tsy teo nareo sy ny fandava-tenanareo. Ary izay mahatonga ny mitenanareo foana hitanareo fa tsisy hoe kelina be. Ny zavatra alefanareo tsisy hoe kelina be fa ny fonareo manolotra tena zava-dehibe. Ary tsara tsodrano be ilay izy satria dia tena ataon'i Jesosy takamoafo 5 sy ahazan-drano 2 tokoa. Vakiky kely ny tenin'ny Rahalatojo hoe karakaraiko tsara ny ondrikeliko io Paster Rado mahakasika foana voky azadino mipartager amin'ny isan'andro. Halleloia. Karakarao izy hitany eny amin'ny satroboninahitry tojo ranabavy Robin rahatr'izay. Raha vitany Rahalatojo foana isan'andro miteny anazy asa miemotra androsoa rehefa tonga any an-danitra misy kitany eny amin'ny satroboninahitry Rahalatojo dia ranabavy Robin io dia ranabavy Robin iray hitondra olona dia ohatr'izay foana tsika dia fampitantantsika ho an'ny an-danitra. Zay ary no ela fandoantsika eny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay rahantsika dia rahantsika amin'ny anavavintsika Rodin avy any Koweït dia mino fampahairanao afinaritra ny toroteny amin'ity androany ity. Teo dia mpandrotsika ary ranabavy Rodin sady miarahaba ranabavy Lisiatoranina sy Sendra Betsia izay mbola tsy narabaiko teto tamin'ity androany ity dia ndao ary tahian Jesosy Maria Rafy ihany koa Rasoa Heriniaina mbola tsy narabaiko daholo zany dia Soa Meva Lantony Irina mbola tsy narabaiko daholo teo dia ndao ary eny toroteny avy hatrany ary tsika ranabavy Rodin anao ny fitenenana dia maherentsika dia miverina eto avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ary. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay mpanaraka tsy tapaka izao vakoka fiambena izao. Ary tonondika amintsika tsirairay avy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy izay mpamonjy antsika amin'ny isan-tokantrano izay misy antsika amin'izao alina izao. Araisiko fahasoavoana ry avo malala hizara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika androany izao. Raisiny bebolonao izay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito, raisintsika amin'ny 5:7 dia farangantsika amin'ny 5:8. Tantara faharoa toko fahafito, raisintsika amin'ny 4:7 dia farangantsika amin'ny 5:8. Ny Soramandry ny valiny vavaka nataony Silemona. Raha ny oloko izay nantsoky amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy nataony fatany dia hihaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary hahasitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiky hihaino ny vavaka izay atao amin'ny firenena ity. Fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ary ny aminao raha mandeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida renao ianao ka hanao araka izay andidiako anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko dia hampitoerako ny seza fiandrianan'ny fanjakanao araka ny fanekeko tamin'ny Davida renao hoe tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka amin'ny Israely ianao. Halleluja. Amen.
Igny moa ny sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika androany zao ry avao malala. Teto moa ry avao malala de vavaka ny vavaka nataony Selemony. Rehefa nivavaka moa Selemony ry avao malala satria noho ny fahotana izay nataony ireo Israely teto ambony tany, de nivavaka Selemony ry avao malala nangataka tamin'Andriamanitra izy. Rehefa nivavaka izy de nivaliany Andriamanitra ilay vavaka zay nataony. De tonga feno tao antragnony akao ilay voninahitra ny Jehova. Feno voninahitra ny Jehova tao antragno. Rehefa hitan'ireo zany kasiraely ry avao malala izany valimbavaka izay tonga tamin'ny Selemony, izay tonga tao tamin'ny tragno feno voninahitra Jehova, de samy niankohoko izy ireo nivavaka koa ireo zany kasiraely ireo, samy namela ny heliny izy ireo. Eto amizay ry avao malala, atsika amizao fotoana andro izay amizao ianantsika zao ry avao malala, de ologno izay hanota atsika sady tsy mendrika kanefa Andriamanitra zany de afaka mamela heloko atsika. De eto izy manirika atsika satria atsika maro zavatra zay tarehinantsika amizao fotoana izao. Mangataka vavaka atsika hazo fanasitragna, mangataka vavaka atsika mba hanan-karena, mangataka vavaka atsika mba te hita fiadana, maro zavatra zay tiantsika angatahy, mangataka vavaka atsika mba hiala ny problème maro samihafa ary mba hahita zay zavatra zay hatsara atsika zany rehetra zany ry avao malala hangatahantsika eo amin'Andriamanitra. Eto izy miteny amitsika izy ry avao malala raha ny raha atsika zany rehefa nantsony atsika ary rehefa nantsony tamin'ny anarany atsika ry avao malala handeha hanetry tena hitady ny tavany, de hiaino atsika izy any an-danitra. Ho tonga amitsika koa izany voninahitra zay tonga tamin'ny Selemony zany, de ho tonga amitsika koa izany voninahitra izany, de hasehin'Andriamanitra eo amitsika. De eto atsika ry avao malala aoka isika de handeha hanetry tena sady hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra atsika mba hazahoantsika izany valimbavaka eo amin'Andriamanitra izany. Ary eto izy miteny amitsika koa izy ry avao malala raha izy hahiratra ny masiny hijery atsika eto ary ny fony zay hitoetra ao anatintsika. Raha atsika zany mibebaka sy mifogno eo anatrehany atsika ary mandeha araka zay ampimboany atsika isika, de miaino atsika izy ary mitsinjo atsika mandrakariva izy any an-danitra any izay hitsinjovany atsika ary hanomeo zay zavatra zay angatantsika eo aminy. Fa mila mandeha araka ny sitrapony atsika, de mibebaka atsika mandeha araka zay fitsipiky sy tandriny didiny atsika, izany no angatahin'Andriamanitra izay ataontsika eo aminy izany rehetra izany. De aoka isika ry avao malala raha efa nantsony Andriamanitra zany atsika, de hiala amin'ny ratsy zay fataontsika, de hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra mba handeha araka izay nandidiany Davida izay raintsika, izay nitandry ny didiny sady nanaraka fitsipiky rehetra izay nomeny Andriamanitra azy. De aoka isika ry avao malala handeha tahaka izany Davida zany mba hitoetra eo amin'ny seza fiandriany izay omeny atsika izany. Zany ry avao malala angatahin'Andriamanitra eto amitsika izany. Satria mahafo zavatra eo amitsika mo Andriamanitra ry avao malala. Izany fony Andriamanitra omeny atsika zay rehetra angatahantsika raha miaiky amin'ny fahotantsika isika, raha miaiky amin'ny tsy fahamarinana zay ataontsika isika, de mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, de ho tonga amitsika izany voninahitra ny Jehova izany, de hahita izany fanasitrahana izany ary hahita izay rehetra angatahantsika eo aminy. Satria
Andriamanitra mory ava-malala izay miteny amintsika izay manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha atsika zany miaiky zany tsy fahotantsika zany isika de mahatoky ze teny omenitsika izany. Afaka izy maname fahatokiana atsika zay rehetra zay angatantsika de ho azintsika izany. Satria Andriamanitra mo miteny amintsika na inona fikizy tonononareo amin'ny fivavahana sy ny fangatahanareo dia minoa fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Na ino zavatra angatantsika eo aminy re ava-malala raha manao fandraisana eo amin'Andriamanitra atsika de ho azontsika zay rehetra tononontsika eo aminy. Oka isika re ava-malala de hanolotra ny tenantsika eo aminazy, hanatitra ny fontsika eo aminazy, hampitoerantsika ao anatintsika isanandro zay teny omen'Andriamanitra atsika, ary hanana fahatokiana eo aminazy atsika fa de hamonjy atsika izy, hanavitra atsika izy. Satria raha miteny izy amintsika hampitoeriko ny seza fiandrianany fanjakanao araka ny fanekeko tamin'ny Davida renao hoe tsy ho diso zanakalaho ho mpanapaka amin'ny Israely ianao. De hampitoeran'Andriamanitra tahaka izany Davida izany tsika re ava-malala, tsy ho diso anjara atsika na ino zay zavatra angatantsika, ary na ino olana sy problema rehetra zay misedy amintsika de homba atsika Andriamanitra. Izy hafaka hamonjy atsika, izy hafaka hanavitra atsika, izy hafaka haneo fiadanana ho antsika tsirairay avy. Satria izy ilay efa nandresy teto ambony tany, izay nanolotra ny tenany izy nandeha hanavitra atsika, efa manomeo famindram-po amintsika izy, de afaka izy mbola mamindrafo amintsika eto izy. Satria Andriamanitra mo nanome le zanany izay nanteny tamintsika hoe fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny zanany lahy tokana mba tsy hisy very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Zany ry ava-malala, raha manaraka izany itsika, raha mitoetra tsara eo aminazy itsika, de ranazy zay nalatsany teto ambony tany de hanadio ny aretiny sy ny olona sy ny problema rehetra, de hanomeo zavatra rehetra zay angatantsika eo aminy izany Andriamanitra izany. Oka isika ry ava-malala handeha araka izany tenin'Andriamanitra izany. Hoy izy Andriamanitra ny teny hoe ary raha hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho. Ry ava-malala matokisa ny tenin'Andriamanitra atsika fa de ho azintsika zay rehetra angatantsika. Izany ry ava-malala zay teny izay famparezana izay tonga amintsika eto androany. Raha miaiky izany fahotantsika izany atsika de mandeha mifony sy mibebaka, de ho tonga amintsika le voninahitra ny Jehova asehony eo amintsika zay rehetra angatantsika de ho azintsika izy regny. De voninahitra rehoriany eo Andriamanitra de fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy, mahereza fa homba atsika tsirairay avy Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Haleluya, amen. Haleluya. Soratsika n'Andriamanitra. Haleluya. Isaorana be dehibe mihitsiny raha nabavy rodinina tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay netiny tamintsika izany. Haleluya. Mino fa nakasika anao sy nampairanao izany tenin'Andriamanitra izany. Za moa rehefa nen'ny tenin'Andriamanitra teo de nakasitraka kely azy manokana mihitsy tena misaotra fa tena tsara be ny toroteny sa fandresanareo azy. Za manokana mahita hoe mitombo isika kely reto. Haleluya. Ary raha mitoitsika de tsy maintsy ataon'Andriamanitra ho tonga tobo lehibe tahaka ny Davida ihany raha mitoy matoky. Haleluya. Amin'ny asan'Andriamanitra mahafinaritra mantsy fa
ny ankizy eto amintsika eto a dia samy manana ny herehany. Ireto fotsiny zany hoe ankizy miasany azavady miasany Koweït a fa manana fotoana tsara ahafahana manompo an'Andriamanitra. Tsika tsy tokony hanana hoe alaolana tsy ahafahantsika ahafahantsika hoe hiteny zany tsika hoe za tsisy fotoana fa ireny ankizy ireny tena tsisy fotoana raha ny fotoana ny resahana fa isaorana azy a tena mankasitraka na vavy fa tena hoe manana fotoana manana fotoana tokana anaovana asan'Andriamanitra ianao a ho an'Andriamanitra ho voninahitran'Andriamanitra dia mankasitraka dia mahereza zao tain'Andriamanitra anie ianao amin'ny asa mandarazy ataonao a any an-tany lavitra any dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra. Mino aho fa efa voarabako teo daholo ka fa fa nisy vaovao niditra indray teo tiana rakoto arizaka tahiny Jesosy a dia anavavy-lindamo efa narabaiko a zay daholo ngamba $100 efa narabaiko teo daholo a Sylviane Fanazy tahiny tompo a milohan'ny hanomboantsika dia mifankahita kely aloha Goanaël Guillet dia iza koa Marie Justine tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Daholo Armande Lalao tahiny Jesosy a tantara faharoa toko fa fito andininy fa efatra ambin'ny folo ny soramamy dia valo ny vavaka izay natao Solomona izay vavaka nangatahany Solomona tao mbo tao lolo tao rehefa nitokana ny tempoly izy dia nangataka zavatra maromaro izy ry havana malala mety Solomona teo daholo karazana olana rehetrarehetra rehefa nitokana ny tempoly izy ary nanana finoana sy faniriana sy tanjona be dia be a i Solomona nametraka ny fitokisany a tamin'ny tempoly io izay tempoly a nisy ny fanatrehan'Andriamanitra endriky ny fanatrehan'Andriamanitra netiny teo daholo misy iratsika miteny hoe omeo anjeso omeo anjeso ny entanao a fa izy no ianao ambony 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 a asandrato Jesosy a ambany 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 a hitsakitsao Satana izy zay raha sy diso efa rehefa ela be moa nainoko an'izy zay ka i Solomona dia nitondra teto hoe raha mandalo raha misy olona manota dia mba mamelany ny elony raha misy andeha hiady amin'ny fahavalo dia mba homba amin'ny tananao mahery izy mba mamelany fahotanin'ny Israely dia apodio izy raha sendra babo izy raha miantona ny andro ka tsisy ranonorana netiny teo daholo ny tena marina zany a i Solomona dia tena nametraka ny fitokisany napetrany teo amin'Andriamanitra daholo ny entany lesona voalohany mapetraka ho aizaka ny entanao misy raha matoa be milolo gony kely mavesabesatra hitan'ny olona mandeha tongotra dia mba anisy an'ireny le pick-up ireny a 4x4 pick-up ireny a nandalo dia nampalahelo dia bebe hoentiny ianao ay fa feno olona nefa atao anaty kabina dia atao ety amin'ny bainina ety ariana ety izy dia rehefa niakatra teo izy dia efa lasa ny tômôbila dia variana ny olona atao anaty tômôbila mijery rétroviseur io bebe fa mbola efa eo ambony tômôbila izy mbola loaviny ihany ny entana sady tazominy mafy dia tsy mety izay rehefa entina aloha ianao dia ampidino ny entana dia mba makaina alleloia be dia be ny olona ry havana malala tsy mametraka ny fitokisany zato isan-jato amin'Andriamanitra toa ohatra misy zavatra apetraky ny olona amin'Andriamanitra misy zavatra tsy apetrany amin'Andriamanitra ary ny tena mampalahelo dia indray zavatra tsotsotra no inony fahain'Andriamanitra tao satria tsy te hampiasa finoana amin'ny zavatra ngeza dia le kelikely tsotsotra eny ny apetrany amin'Andriamanitra fa rehefa zavatra ngezangeza dia aleony ary mbola mametraka an'ireny amin'ny olona mino aho fa tsy efa tsy voalohany nahita olona hoe nametraka ny adiny a resaka madinidinika apetraka amin'Andriamanitra rehefa misy adiny amin'ny fitsarana dia tonton sy tantine ilay mpitsara sy le mahitahita amin'ny resaka ohatr'izany no atonina hiazakazahana sy ny sisa sy ny sisa betsaka ny olona manompo an'Andriamanitra fa tsy mametraka ny entany rehetrarehetra amin'Andriamanitra nisy fotoana nisy vehivavy raha matoa zay fa lehibebe nanana fifandraisana taminay mivady fa zany olona zany ry havana malala
resitsika raha resaka asan'Andriamanitra. Fampitotototo zany asan'Andriamanitra, tsy mipetraka ao an-trano izy hoe fa tokanteny. Fa inona ny ataony? Asan'Andriamanitra foana. Asan'Andriamanitra maraina atoandro hariva. Malim-pody asan'Andriamanitra. Fa ny mampalahelo dia io olona io manaiky resin'ny fiainana. Ary le fiainana mandresy anazy io dia izao ny zavatra anaty eritreriny. Efa izao mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ry havana. Tsia. Ny sitrapon'Andriamanitra aminao dia vitsika mety mandalo ady. Dia alao izao fa izao ny lahatra, izao ny tsalahatr'Andriamanitra. Ny lahatr'Andriamanitra aminao, ny tsofina rano hotahian'Andriamanitra ianao. Ho maro eo amin'ny tany ianao. Ho fitahiana ho amin'ny manodidina ianao. Fa misy olona diso hevitra mihitsy izany hoe mivavaka dia mandalo ady foana, anaty fahantrana foana, anaty olana foana. Izany olona izany tena tenako anao fa mandinika ny fiainana izay tamin'izany tena variana Jesosy. So ihany izay tamin'izany efa mivavaka, efa mivavaka ohatr'izao dia efa nanomboka efa nafantatra hoe tsy misy zavatra tsy mety ato fa tsy izao ny atao hoe mivavaka. Ianao mivavaka izany ny ady mety misy fa ianao manana mpiadanana, manana fiainana. Zahavy mba hanana ny fiainana hoy Jesosy dia mba hanana ny fiainana be dia be, fiainana be dia be, fiainana mahafinaritra, fiainana mahatehotia. Fa raha mbola tsy mivavaka izay tamin'izany nahita an'izany olona izany dia mety tena kivy izay hivavaka. Tena raha ohatr'izao ny atao hoe mivavaka, fiainana ohatr'izao. Mampirangy hoe fiainan'izany olona izany rehefa namana. Tena mahaontsa ny mahita ny fiainana. Nefa izy mihazakazaka manao asan'Andriamanitra. Izaho mihitsy fa ianao mihazakazaka manao asan'Andriamanitra io. Omen'Andriamanitra ny maniry fotsiny ianao sy ny manana ny latsaka avy any an-danitra. Tsy hoe kamotsika dia mihinana an'izany fotsiny fa miaina an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany na izana ianao. Halleloia. Raha sendrasendra izany hoe vavaka be ianao nefa tsy mety tafavoaka izany mihitsy ny fiainanao, tsy mety misy fiadanana mihitsy. Ranomasina alahelo lava dia aza miteny hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra tokony amboarinao. Sao dia tsy napetraka ao teo amin'ny tempolo daholo ary fa ny Solomona napetraka teo amin'ny tempolo daholo, na ny mosary, na ny orana tsy misy, na ny ady, na mbola ny adiny mpivady, na ny ninona ho sy Andriamanitra ny vavaka rehetra izay atao eto, na misy arety mandringana, na misy vola tsy misy, na ady amin'ny fianakaviana, na ady aman'olona, na trosa tsy voaloha, nentina teo amin'ny tempolo daholo. Fa izao ny tenen'i Solomona, fa raha misy olona eto Andriamanitra ka tonga eto, raha misy ny mosary, misy ny arety mandringana, tsisy ninona, misy fahoriana sy ny sisa, kanefa tonga eto izy manatrika ity trano ity dia manandra-tanana. Halleloia. Dia mba hainoy izy. Io toerana io izany toerana natao toeram-pitsoahana mihitsy, tena toerana fangatahana, fitadiavana famonjena fotsiny tsotro izao fotsiny. Dia izay nivavaka Solomona Jesosy Andriamanitra mba hataovy moa hoe mba taio hoe. Halleloia. Raha mbola tsy napetraka ao izany, raha mbola ohatrohatra ilay raha matony teneniko teo ianao hoe efa entina amin'ny tomobila mbola milolohan'iny entan'iny ihany dia mandiny tena mihitsy ianao androany hoe ahoana ny fandraisako an'Andriamanitra. Fa ny Solomona vao vita ny tempoly napetrany daholo aloha, nandefa demande fotsiny izy aloha. Mbola tsy fantany na hivaly na tsy hivaly fa nandefany fotsiny aloha. Amin'ny 26, 27, 28 ho avy izao tsika zoma sabotsy lahady amin'ny faran'ity volana ity dia hifady hanina. Halleloia. Hifady hanina. Hifady hanina 3 andro isika. Firy hoe 3 andro. Zoma sabotsy dia lahady antsika mba afaka mba ohatr'izao ny connexion antsika amin'izany. Antsika mba afaka na rehetrarehetra, antsika rehetrarehetra mba ho alamin'Andriamanitra amin'ny fotoana malalaka tsara daholo tsika amin'izany. Halleloia. Afaka anao fifadikanina. Ka dian'izao tsy miandry fifadikanina ianao. Fa dian'izao ianao dia manao tahaka ny Solomona niditra teo amin'ny tempoly, tonga dia teo daholo ny adinao rehetrarehetra. Izany mbola miteninareo foana, listeo. Halleloia. Fa vao niditra angala aloha solon'iriny izany, raha voarisaina Benjamina Luka, androany koa vao hitako teto tonga soa. Dia izy ilay narabain'ny anabavintsika nisy aminareo ny rahabazy teo i Monisy Razafy Malala, Armande Lalaoka i. Ay, Armande efa eto. Dia izao ianareo, izao isika rehetrarehetra dia ataovy ny lista. Lista nge raha nataony Solomona eto.
manomboka any amin'ny andininy fa sivy folo koatreo ny fivavaky ny fifonana mpanomponao Jehovahandriamanitra mba honenonao diana io mihitsy ny vavaka andininy fanopolo mba hiratany masonao andro malalina am'ty trano ty de ao amin'ny fitoerana izay nolazainao hoe ao no asiako ny anarako ianonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao raha manarika ity fitoerana ity ary enohy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manarika ity fitoerana ity menoany an-danitra ianao fonenanao ianao ary meno fa mamelany elona kika varian'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra andifadimifolo ary zao dia hiratra ny masoko io ilay fangatahany Solomona mba hiratany masonao hiratra ny masoko ary nisofoko ian'ny vavaka izay teo amin'ity fitoerana ity ary dia nofidian'Andriamanitra halleloia nofidian'Andriamanitra sy nohamasin'Andriamanitra mba hitoeran'ny anarany mandrakizay ary ny masony sy ny fony ho ao mandraka avy alefa sy ny demandenao ianao rehefa totentsika tamin'ny sabata Andriamanitra aza fehezinao ny fahefan'Andriamanitra halleloia ifadianiny tsika nakae aza nentinao hoe misy ny adinao de azaosika anao takany tamin'ny androny Josafata tamin'ny androny Nehemia velarintsika anatrehan'Andriamanitra halleloia niaditsika zao de efa velaro zao de efa manaova fangatana tamin'ny Solomona takany tamin'ny Solomona io tsy teo ny hoe de ny vavaka ny valy fa taty arina miteny Andriamanitra amin'ny andininy fa 1:1 amin'ny tantara faharoa toko fahafito halleloia Jehova no seo tamin'ny Solomona de 1:12 nialaka anao tamin'ny efa reko ny vavaka lendre mandery halleloia le vavaka ataonao amin'izao fotoana zao zany ifoy manakomanantsika amin'ny fivadikanana de amin'ny fivadikanana vao manomboka ny zomatsika de andreny feo an'Andriamanitra anatin'ny saintsika hoe efa reko ny vavaka hoe halleloia zay rehetra mino an'izany manao vamainina fa ho tanteraka aminao zany hoe zao ianao de fa manomboka mitondra Andriamanitra etiko aminao le ohatra zao Andriamanitra etiko aminao le ohatra zao mba raha ohatra Andriamanitra amin'io mba manandratanana mba manery tena anatrehanao de mba eno iny vavaka za Andriamanitra mba etiko aminao amin'io ny tokantranoko za Andriamanitra ny fidiram-bolako ny asa mandrarahako ohatra zao amin'io Andriamanitra vao manomboka miditra ny zoma isika feno hery tsara isika de andre feo mibitsibitsika isika efa reko ny vavakao halleloia halleloia ny andralatozy nataony amainina be dehibe mihitsy halleloia de ataovy ny lista zao de miteny eny Andriamanitra le ohatra zao Andriamanitra iny vadiko iny Andriamanitra iny ty aretiko ty Andriamanitra ity zavatra ity halleloia zany nataon'ny Solomona izy ka ny hafahafa enao vita fotsiny ny tempoly de aza mihafahafa ianao tokany ny tempoly halleloia eteo ny vavaka rehetrarehetra ianao nge le tempoly ny olana fotsiny de zao mila vita aloha ny tempoly zay aloha zany rehetra fivadikana ianao amin'io de mila olona efa mila tempoly efa vitatsika amin'io fa tsy hoe ianao mbola am'le tena tsy mety reny mihitsy ny toe-panahinao sy ny toe-batanao sy ny toe-tsainao sy ny toe-panahinao de tsy mety fa io tempoly efa natao natao nahafinaritra mihitsy tsy ianao ny amboatra an'io fa teneny hoe Jesosy te feo halleloia te feo mba ho tempoly fitoeranao tsy fantatrareo mba fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo halleloia halleloia izy ary mbola tsy mifadianana zany mangataka mafy za mba ho vitako fa za mbola tsy mifadikanana mihitsy vitanao io anabavy-linda vitanao io halleloia vitanao io afaka hita kely tsika menadalo ny lakamisy tsika telo menada halleloia fampahery kely de ny zoma tonga de vitanao io halleloia ataovy mba miangavy andry anabavy Marie-Jo sy ry rahalahy Mario sy ry zavy nareo mipizara verseo fa anabavy Monisy ange tsy nahita tsy nahino verseo ny azafady mihinana legioma sy fruit tsara atao betsaka nay zao efa tena mampionana betsaka mihitsy ny fruit tena misy voasary ka misy poma ka misy poara ka misy akondro halleloia ifadianina halleloia eto ry havana zao fotsiny atovatsainao Andriamanitra fitaiko ny tempoly ianao zany io fifadikanana ataontsika io tsy fifadikanana namboarina tempoly tsony fa fifadikanana ienona ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra ary za tena sahako miteny anao fa raha raisitsika amin'ny finoana io fifadikanana io tena isy zavatra ngeza be indreo mba adiko
tsika misy tanjona ary andriamanitra rehefa namangy atsika anao an'io de misy antony ao. Halleloia. De manana finoana zay aloha de tena hiomana. Halleloia. Satria zava-dehibe io. Raha tsy nisy ny confinement sa hoana mampionona tsy confinement moa zany fa le état d'urgence ety sanitaire de zao tena ohatrany tamin'ny ranam-pahaviana taty ireny sy ranam-bavy fleur tongava ty an-trano atsika nanao fivadikanana atsika manao fivadikanana. Alleloia. Saingy tsy hay moa ahoana izy ty fa de hifady anina isika am'zany. Tena hifady anina tsika tena hoe etitsika eo tahaka nitondrany sôly raha misy mosary zay rehetrarehetra mihitsy zany ianao koa ny vahiny etretinao ny nangatahany hatramin'ny vahiny ianao ihany ozy ty zao misy zavatra tonga da tsy haiko mety tadidy mampionona angamba ty teny ty any andifa telopolo de meno any andifa raha misy mosary amin'ny tany arety mandringana na mainany rivotra any andiny fahavalamboroapolo ny mainany rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala na sopanga na fahavalo manao fairano amin'ny taniny de ao amin'ny tanànany na inona fahoriny na inona arety na inona fahorina na inona aretina hainao zany na inona fahoriny na inona aretiny izay vavaka rehetra sy fifonina rehetra ataon'ny olona na nisy ray olonao rehetra zay samy malala ny fahoriny sy ny faly ny alahelo ny avy ka milatra ny tanamarika ity trano ity de meno azy any an-danitra fonenanao ianao ka mamelahy eloka ka omeo ny olona araka ny alehany rehetra fa fantatrao ny fony fa ianao de ianao rery ihany malala ny fony ny zanak'olombelona fony zanak'olombelona mampionina ianao de ianao rery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona mba hatahory anao sy andehanany amin'ny lalanao am'izay rehetra iainany ety amin'ity tany nomenao ny razanay. Ianao koa ny vahiny hatramin'ny vahiny nangatahany Solomona tonga ary ny fotoana zao foana teneko anao ao aorianany vavaka tsy misy afa-tsy valim-bavaka. Ianao maharety ianao misy olona tsy mahandry valim-bavaka mifady anina fa tsy miandry an'le valiny fivadikaniny iny indraso fa misy valiny ao aorianany vavaka de valim-bavaka. De zao ny zavatra nitranga tonga le fotoana andriamanitra revana rehefa tsoina tsy maintsy mamaly antsoia Jeremia toko 7:7 antsoia de ovaliko anao de anoko zavatra lehibe sary-patanina zay tsy fantatrao. Misy miantso fa misy tsy miandry fa Solomona ny antso de niandry ary tonga ny valiny. Zao ny ten'Andriamanitra efa reko ny vavaka amin'ny 120. Halleloia. Halleloia. Efa reko ny vavaka ao ary efa nofidiko aty fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Halleloia. Koa indro raha mampiantona ny andro ka tsy misy ranorina latsaka na asaiko mandany ny tany ny valala sy ny nanaterako arety mandringana ny oloko mbola le tantara faharoa foana zany na vaverikaraka fa efa ny amin'ny tantara faharoa toko 7 efa nyle vakiny rodinina am'izay zao tsika zao fa teo alohan'io ny tantara faharoa toko 9 mantsy Solomona nangataka de ny tantara faharoa toko 7 tapany faharoa de ny valiny vavaky Solomona am'izay any ny valiny vavaky Solomona am'izay zao tsika zao andiny 720 am'izay ary lay vakinana vavy rodinina teo raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy anety tena sy hivavaka ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony de iaino any an-danitra ka amela ny elo ny sanasitrana ny taniny. Zay le condition nytenentsika teo amboary aloha ny tempoly. Andriamanitra tsy niteny hoe zay rehetra manandra-tanana Andriamanitra tonga eto amin'ny tempoly ahe nefa ny aposy mbola sigara firy-pake ohatra na mbola toka tsy tokany anaty fa hoy izy Andriamanitra raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ka tsy inga le natsoina amin'ny anaran'Andriamanitra. Halleloia. Io ny ten'Andriamanitra hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy hanetry tena zava-dehibe io re avy manala hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Jakoba misy zany teny zany manetry tena eo anatrehan'ny tomponareo de anandratra anareo izy. Halleloia. Any Jakoba toko 4:7 misy an'izany teny zany manetry tena
eo anatrehan'ny tompo anareo de anandratra anareo izy zay tsy afaky nihetry aloha zany zay tsy afaky nanetry tena aloha zany de efa mety hiala-maina ihany satria raha ny olona zay natsona amin'ny anarako no ho avy hanetry tena mialohan'ny ivavahana aloha androany tsy teny hoe raha ny olona natsona aminako no avy ka hivavaka sy tatady ny tavako sy zany hanetry tena fa fanetretena aloha voalohany indrindra fanetretena fanetretena ny tenan'ny Zakaiosy voalohany zay vao vavaka nihetry aloha midina ny mahazakaiosy niakatra ny antona tery nihetry aloha soly midina teny ambony soavaly nanomboka ny sandatra mila manetry tena isika fanetretena zany amin'ny andriny maro voalohany indrindra ianao manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra betsaka ny olona tsy mety manimo tsy mety mihetry eo anolohan'ny tenin'Andriamanitra fa mila mihetry eo anolohan'ny tenin'Andriamanitra isika rehetrarehetra fanetretena amin'ny lafiny maro fanetretena zany eo anolohan'ny tenin'Andriamanitra fotsiny de efa mila fanetretena ngezabe ary fanetretena zany de amin'ny lafiny rehetrarehetra za manafatra foana raha jerena toa de ara-nofo zavatra mazava zany fanetretena zany de arak'izany mihitsy fanetretena mihetry eo le miteniny zinona moty za ozy Davida efa miresaka amin'Andriamanitra zinona moa ty mpanomponao tahaka ny ambola Davida tena za nge ohatry ny alika kelinao mihitsy Andriamanitra ohatry ny ambo kelinao mihitsy ke za te tsy Andriamanitra nandray azy ho ambo kely fa Davida nanetry tena mihitsy zany ny fanetretena Davida anatrehan'Andriamanitra fanetretena aveliko foana ty satria tsisy miresaka an'ity zavatra ty fa eto fandarana andramoka izao ianao de mahaino an'izany ianao isika raha mbola ny anatin'ny vavantsika mihitsy ty terme ity de izao miovatsika sarotra amitsika ny hitan'Andriamanitra sy ahitan'ny lanitra hoe ianao andrina iry andevo tena le arabaky teny tsy hoe andevo nita zany tena le andrina sy andevo mihitsy zay isaky mamangy fiangonana isaky ny mba hoe mitoty ny fiangonana de matetika miteny an'izany amin'ny olona de ohatry somary taitra ny ohatry zavatra tsy de efa eno zany ohatry tsy firesaka ny am-piangonana nefa maninona izy resahany eny amin'ny sosiete eny amin'ny fiainana andavanandro za zany andrinany iza de za zany andevony iza fa raha ny amin'ny fanompon'Andriamanitra ianao manana eritreritra ambony ohatry zany sarotra be teneko anao mihitsy Andriamanitra rehefa nanao antsika tsisy andrina tsisy andevo zavatra roa ihany zanaky ny andrinan'ny fiadanana ianao sa mbola andevon'ilay mamatotra anao fa ao anatiny ampahany kely indrindra amin'ny fanetretena zany efa ao daholo ny rehetrarehetra misy amin'ny olona vao mahita fotsiny tena misaotra anareo aloha mankasitraka ny Bavarodinina tena misaotra anareo mankasitraka ny Bavarodinina satria zava-dehibe ny fankasitrahana ataonareo mahatonga an'ilay ankizy mbola anao za manokana aloha mankasitraka ny rodina fa tsara be mihitsy ny toriteny aleloia ampahany kely zany fanetretena teneko be dehibe misy fotoana tsika rehefa hivavaka misy fotoana andeha nanao valim-bavaka any amin'olo misy olona manana olana de andehanao alim-bavaka na ampalelo mihitsy zay alim-bavaka nataonay zay tsisy alim-bavaka vanona fa de sotriny nody fotsiny avy eo inona natao tao tsisy afa-tsy ampiseho le olona zany efa olana be efa reraka ainao moa zany fomba fiteny zany andren-dalany arena zany fomba fiteny zany andren-dalany arena de zao nanana be izy taloha de tsy manana tsony de inona ny andaniny ary tantaran'le taloha sisa Andriamanitra miteny amintsika aza matsiaro ny lasa aza misaina ny taloha okireny le fa lasa de omba ny lasa nataon'le olona tsy atao fa tsy mampiseho video de mitantara ny fananany taloha tony zao misy raha natao misy raha moa tam'izany tony zao misy raha tena tony tamin'ny ohatry ka mividy tôbila vaovao tamiko zany olo zany taloha fa nisy olana reny avelantsika any reny mbola oatra lavitra no reny ny zavatra
ho ataon'andriamanitra aminao raha mitodika ianao fanetretena amin'ny lafiny rehetrarehetra tsika zany rehefa anatin'andriamanitra to de mihitsana daholo ny rehetrarehetra aloha mihitsana de raha mahay an'izay tsika de voasanatr'andriamanitra ka ho avy aneritena ka hivavaka vita zany ny fanetretena de mivavaka am'izay ary tsy ampiny mivavaka andriamanitra de fa mitady ny tavan'andriamanitra io elaela io tsy vitany hoe vavaka 10 minitra io mitady ny tavan'andriamanitra tsika zany fa sabatsika tena manam-potoana vavaka maharitra mitady ny tavan'andriamanitra halleloia amin'ny 3 andro telo andro io hitady ny tavan'andriamanitra tsika de ho hitanao de andramo koa ka izao zany 3 andro tsy misakafo zany ianao fa miaraka eto tsika marena amparivany andro ezaka tsika amin'io anao zavatra tsika amin'io anao zavatra mbola tsy fataotsika hatramin'izay ezaka fa mbola piketriketrena l'izy any tenako de agnatantsika amin'andriamanitra mba ho eto somatsara io zavatra io fa tsy ho eraky nareo tena ifampaheritsika amin'io nareo aza miteny hoe za marary ianao marary io mihitsy tena taninay ianao fa dianina miresa aminay manokana de menatoro lalina ianao ifady anina 3 andro zany inavy zavatra fiomanana atao sy inavy ny sainao tonga de amafiso fa ho ambadikio ny fifadikanina zany anomeko ohatra kely fotsiny ianao ohatra kely teneko anao fotsiny ny fifadikanina 3 andro zany équivalent na ianao mivavaka tsotra 2 volana zany ohatra ianao mivavaka tsotra io 2 volana ny vavaka mivavaka io tsy mifadianina fa mivavaka tsotra équivalent any fifadikanina 3 andro ary équivalent ny alim-bavaka anankiray satria nahoana fampahoritena io zavatra io ny vavaka fifadikana zany tahaka ny hoe fiakselerena valim-bavaka raha fahalalana sy ositra sy mbola ho azonao anatin'ny 3 volana ho azonao anatin'ireo 3 andro reo fanafainganana fandrombahana halleloia de hitady ny tavan'andriamanitra tsika amin'io ary tsy maintsy hita ny tavan'andriamanitra ianao io halleloia de indrindrindrindra hiala amin'ny raha tsy fanao noho ny tenin'andriamanitra ireo zany midingana mba hatonga an'andriamanitra hiaino anao any an-danitra zany ka mela ny heliko asana sitrana ny taninao de zao manety tena vavaka hitady ny tavan'andriamanitra de miala amin'ny raha tsy fanao miala rehefa nahita ny tavan'andriamanitra de miala elao daholo amin'izay ny raha tsy fanao averiko aminao foana raha tsy fanao io tena nanao an'io nanao ratsy foana fa mijerevanao ato an-trano ka mbola nahita diplôma an'izany tsisy diplôma ho ato tsisy diplôma ato hoe diplôma ny ditra de miala amin'ny raha tsy fanao de heno andriamanitra zao ravana malala raha ohatra tsika arak'ilay teny anabavy rodina teo any amin'ny janona toko voalohany de vakitsika ilay tenin'andriamanitra teo iverina ihany tsika amin'le ana teo marapanatsika azy rehefa fa le janona voalohany vakina vavy rodina teo mahafinaritra andraisantsika lesona halleloia janona voalohany toko voalohany 1:7 manao hoe raha miaiky ny fahotatsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotatsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra halleloia fa raha hotsika hoe tsy nanototsika de mampandainga azy ary ny teniny tsy atao anatintsika zao zany ravana malala halleloia sotra ranabavy linda tena tsara be io halleloia tena tsara io ianabavy lindange amboaritsika menadany ny fotoana finange afaka tonga ty an-trano tsy de lavitra anay ianao halleloia de raha ohatra ianao tsy manana fotoana malalaka hoe alalahana tsara halleloia de akaty an-trano ianabavy linda de ato an-tranontsika mivavaka mifadianina de mody ianao ny ariva afaka matory koa nefa raha tsy malahelo babainina kely le zanaka ao halleloia de masa fakahita zay matetika halleloia fa zay atao vaoatsainao hoe tsy maintsy katsaona izanay izy andriamanitra zao ny ataotsika hijery vaovaotsika amin'ny melohan'io ka raha ohatra azotsika atao naleo zay akaikaiko tonga ava ty an-trano atytsika ny fadianina tsy olany zany zay efa ny tranonay efa tsy mialonjavy
zay tonga atao aminay tsy miafahafy zany. Halleloia. Zay koa tsy miafahafy aminao. Halleloia. Zay ahitantsika an'Andriamanitra no ataontsika. Fa hitantsika iny andaminana an'le izy hijery vaovao aloha tsika zay hitantsika moa fa zay zao ela betsy ny nijery vaovao tsy ina zao vaovao amin'ny tele zay ela betsy nijery fa makaleo be menao le vaovao. Makaleo be tsisy zavatra marina tsony na ray ary de aleo mamaky baiboly sisa. Tsy hoe sisa fa zay ny tsara. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, raha miaiky ny fahotiantsika isika, mila miaiky ny fahotantsika isika. Fa raha miaiky isika de matoky sy marin'Andriamanitra de mamela ny fahotantsika. De manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Le miaiky io ry havana malala. Le miaiky. Afaka tonga ty folera e. Tsisy olana mihitsy zany. Misokatra ny vavahady, halleloia. Zao ny zavatra ataontsika. Mila miaiky tsika. Ao Baiboly amaranam-paranako azy, misy lehilahy anankiroa malaza be mihitsy nanana toetra roa samy hafa mihitsy. Samy nanoty reo. Fa za ranabavy andry eny tsy leo be mijery an'izy. Jo ranabavy Armande Lalao. Ao fa manaraka ianao tonga aty, halleloia. De zao, inona zavatra nitranga? Zay isika maky tenin'Andriamanitra vetivety amara-paranako azy satria zava-dehibe io resaka miaiky io. Misy mpanjaka anankiroa nifanarakaraka, mpanjaka ray voalohany teo amin'ny Israely sy mpanjaka faharoa nanana toetra roa samy hafa. Satria mpanjaka samy nanao fahadisoany reo. Samy nanao erreur ngeza be reo teo fiainana. Fa i Saul ry havana rehefa nanao fahadisoany tsy namona an'ilay mpanjaka tao hoe Agaga, tsy nandringana ny Amalekita. Fa ny mahina ringana, fa ny matavy ny tazoniny. De tonga Samuel. De zao ny tenin'ny Samuel, nanoty ianao, nanao ny tsy nety ianao, fino ny tia nataonao. De zao ny tenin'ny i Saul ry havana malala. Hoy Saul tamin'ny Samuel, efa nihaino ny feon'i Jehova ihany aho. Efa diso zany izy eo Efa diso zany izy teo Efa nibedesina izy teo Fa nibedesina izy teo. Tsy mety ny nataonao. Ino ny tia nataonao? Fa maninona tsy naringanao nefa nasena naringanao. Fa adisona fa androany ngeza be nataony io any alohany fa nisy ngeza be nataony koa. Nanao fanatitra alohan'ny fotoana. Izay Samuel natokony ho fanatitra de poritra i Saul de nataony fa efa fadisona ngeza be fa namela Andriamanitra. Tamin'ny faharoa indray nasena nandringana ny Amalekita fa tsy naringana. Ny matavy tsy naringana ary mpanjaka mihitsy no nitehiriziny sy nompiany tao ravana malala. Tonga de tezitra Andriamanitra ary niteny tamin'ny Samuel hoe nanenina nanao an'ny Saul ho mpanjaka. Fa zao ny tenin'ny Saul ry havana malala, nahavariana ary nahataitra ny Samuel ny vary tenin'ny Saul. Hoy Saul any amin'ny andininy roapolo amin'ny Samuel voalohany toko 15. Efa nihaino ny feon'i Jehova ihany aho ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehova ary nitondra ny Agaga mpanjaka ny Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra. Voalohany indrindra. Ampahany nataon'ny Saul. Andriamanitra ny teny fa haringana manomboka ny mpanjaka hatrany amin'ny zazamonono. Zazamonono le ravana haringana de mpanjaka zany ve tsy ho haringana ry havana malala. Ry havana malala. Ry havana malala. Nihaino ihany aho ozy izy de nandeha ihany aho. Nitondra ny Agaga izy tsy maintsy nitemora. Nihaino ihany aho, naringako taony ihany. Sady nitondra ny Agaga, sady nitenena moramora satria ino le zavatra tsy tian'Andriamanitra. Sady nitondra ny Agaga zany aho. De naringana ny Amalekita rehetra. Zay mahi borotry zay koa nataony. De nao nge faraka ambroapolo nefa nangalan'ny olona ondry amanosy sy omby mibabo de zay soa avy amin'ny zavatra ringana mavonina atao fanatitra ho an'i Jehova ao Gilgal. Ina moa dikan'izany? Nahiriny tamin'ny vahoaka le izy. Nahiriny tamin'ny vahoaka ry havana. Nahiriny tamin'ny vahoaka fa tsy niraisiny fa tsy nefa izy ny diso. Ry havako malala. Tsy miaiky ny fahotana zany.
rehefa diso ianao de tena hoe tena diso andriamanitra, tena miaika andriamanitra. Efa jerenao nataony Davida, nangala-badin'olona Davida ary nyvonoiny mihitsy ny ary ny vonoiny akolaka mihitsy ary ny tompom-bady de Oria izay vadiny Batseba ary niterahany mihitsy n'le vadin'olona rehefa maty. Zany hoe bevoka aloha vao vonoiny le vadiny zay le izy. Fa tonga tao aminy Natana, nananatra azy, fa tezitra amin'ny Andriamanitra. Zao ny tenenin'i Davida. Samuela faharoa faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Zao ny tenin'i Davida. Efa nanota tamin'i Jehova, efa nanota tamin'i Jehova. Teny tsotra fa nanaiky. Ny aiky hoe tena diso tokoa, tsy netiny nataoko. Nahazo famindrapo, nanjaka amin'ny mandrakizay. Satria ho ny tenin'Andriamanitra, ninninona loto azonao tamin'ny tsy fahamarinana dia ho dioviko ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha miaiky sy miaiky ny fahotanao. Miaiky ny fahotanao rehetra tahaka ny Davida, tsy naninona ianao nanaloto azy, fa ho diovina ianao. Halleloia. Ataovy izay ahatonga anao ho voadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, melohany zany ifatikanana izay ataontsika izay. Fahita ny tavan'Andriamanitra ny ianao. Matoky sy miaravana malala fa napailanao zany ary zao ny namaran'Andriamanitra azy ankehitriny hiratra ny masoko sy ny sofiko. Hiratra ny masoko ary ny sofiko ian'ny vavaka izay atao eto amin'ity fitoerana ity, fa efa novidiko sonoa masiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko ho amandrakireo. Tsy mba tianao hoe raha zany mason'Andriamanitra sy ny fon'Andriamanitra eo aminao mandrakarivo zany. Tsy mba mahafinaritra anao ve zany ry havana? Ninninona mahazo anao dia hitan'Andriamanitra? Ninninona vavaka tenenao dia ren'Andriamanitra? Kohina ry havana tedavina ankoatr'izay. Andriamanitra ke rehefa mijery, Andriamanitra ke rehefa miaino e, hanao zavatra izy izay. Koa dia maherezy ianao a. Manana fanetretena. Dia ndao hivavaka, ndao hitady ny tavan'Andriamanitra, dia ndao hiala amin'ny ratsy fanao. Fa hitan'Andriamanitra ny ahita valim-bavaka izaho sy ianao. Sotra tsika naharitra ny hatrany farany a, sotra ny vavy antona zany tenin'Andriamanitra zany a. Matoky sy mino a, halleloia. Fa nampairanao a izany teny zany. Dia ataontsika ity ity fanetretena. Mila maneritena isika. Ao ny ity ity a, dia vavaka isika. Halleloia. Amen. Mewarena sau bidia Wetiku manu anna Betiareni zatu turiza Farena mia finga Detuetra
Marahantsika vavaka izany toriteny izany io izany ravana malala dia hitentsika hoe Jesosy me ho azy ny fanetretehany izany fa raha ho avintsika haneritena ny tren'Andriamanitra dia teteny aminao hoe masony sy ny sofiny koa eo aminao ary ho fidiny ho fitoerany mandrakariva ny toerana misy anao, ny tokantranonao, ny tontolo iainanao, ny fonao. Halleloia. Isaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misaotra an'Andriamanitra nainao izany teny izany satria fantatra fa misy olona antefany izany teny izany mihitsy eto androany. Ary isaorako an'Andriamanitra nanomezany an'izany teny izany any vavy-rodinina. Fotoana tokoa izao Jehovah'Andriamanitra tena hoe ahitanay. Tokony ahitanay fa mijery anay sy mihaino anay ianao. Betsaka ny fiainana mbola mila an'izany eto Jehovah'Andriamanitra, mihaino an'izany. Mbola betsaka ny fotoana tena mila an'izany eto Jehovah'Andriamanitra. Halleloia. Ary angatahiko aminao amin'ity androany ity mba ho porofonao. Fa raha ho avy tokoa izay haneritena sy vavaka sy hitady ny tavanao Jehovah'Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanaonay dia haino anay tokoa ianao. Dia misy olona amin'izay eto hainonao isaky ny vavaka. Misy olona amin'izay tena ho hitanao isaky izay mitaraina Jehovah'Andriamanitra. Dia makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Makasitraka anao izay. Mideranao izay. Manome voninahitra anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Manome voninahitra midera ny anaranao izay fa tena tsara ianao. Tsara sady mendrika ho deraina. Tsisy toanao Andriamanitra. Tsisy tahaka anao Andriamanitra. Za Jehovah'Andriamanitra androany mangataka eto anatrehana hoe vangio ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Vangio ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Omeo fiainana be dia be Jehovah'Andriamanitra. Omeo fiainana Jesosy, omeo fiadanam-po. Petraka aminao manokana mihitsy ny Jehovah'Andriamanitra ny fifadikanana izay ho atao amin'ny farany volana ho avy izao Jehovah'Andriamanitra. Ianao andamina programa ny rehetra rehetra mba hatotosahana an'izany antsakany sy andavany Jehovah'Andriamanitra. Fantatro fa te hamangy anay ianao. Fantatro Andriamanitra fa tena te hamangy anay ianao Jehovah'Andriamanitra. Fantatro Andriamanitra fa tena hoe sitraky ny fonao izany Jehovah'Andriamanitra. Amin'ity an'ity Jehovah'Andriamanitra tario lalana izay. Tafio ny herinao izay. Tatano izay Jehovah'Andriamanitra misandronao mahagaga, misandronao mahery. Angatahana eto anatrehanao ny fahasoavanao rehetra Jehovah'Andriamanitra. Angatahana eto anatrehanao ny fahasoavana rehetra avy aminao Jehovah'Andriamanitra. Fa tena ho karakarainao, ho tahinao. Amen Jehovah'Andriamanitra. Ka sitraka izay Jehovah'Andriamanitra. Ampianaranay ny fanetretena. Ampianaro anay ny mitady ny tavanao. Fa ilainay izany. Ilainay no mitoetra ato anatinay. Hanananay an'izany fahasambarana, fiadanam-po, filaminantsaina. Fahasoavana sy ny fifaliana ary fahasalamana sy ny fitahinao Jehovah'Andriamanitra ilainay. Dia misaotra ny amin'ny fandarana, misaotra ny amin'ny toriteny, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra ny amin'ny fitahinao. Fantatra fa tananao mahery mikasika anatin'ny fon'ny olona lalilany amin'izao fotoana izao. Andeha tahion'ny ampitsonay raha mbola tsy tonga ianao ny mirao ny lanitra Jesosy mbola ho tanteraka ilay izao fandaharanay izao. Voninahitra ny ho anao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay. Makasitraka Jesosy. Halleluia. Amen.
de vory sy satana koa de fatrombranotsy afaka hikasika hitsaingoka na de litera ray aza tamin'izay nafafiteto tamin'ny tendroany ity fa zany teny zany de amoa avy zato eny any am-pon'ny olona tsirairay avy izay mandreany zany sotra Jesosy halleloia amen ivavaka ny firenena vavintsika Erika amin'izao fotoana izao de ampandrosoantsika avy hatrany izy teny tompana vavy Erika. Andriamanitra ray tsara indrindra misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray izay tamin'ity alina ity satria mbola nomenao izao fotoana manitsao indray ahafahana mihaino ny teninao ahafahana indray an'izany afatra ao izany satria tonga tetroko ianao tena ny teny taminay tsirairay avy reto tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Misaotra Jesosy fa raha tsy teo ny fitantananao sy ny fitondranao dia tsy afaka neno an'izany toriteny mamy izany izay misaotra noho ny famindrakonao anay isan'andro Jesosy ampaozinao anay isan'andro izany dia isaoranay dia makasitraka Jesosy tanjany teny izany fa tena nampianatra ny tsirairay avy indray mba hanananay an'izany tamin'ny toritena izany monatrianao satria raha tsy mahay manitry teny izay Jesosy dia fahitana tavanao fa ampianaritra Jesosy hanao an'izany fanitry izany fa tsy ahitranao izay tapany voninahitra ao amin'ny fiainanay izay tsirairay avy izy atao ponay izany teny izany Jesosy mba tena iraikitra atao ponay mba mamoatsy anatinay mba hanananay fiovana satria izay reto Jesosy dia telomponao izay tsirairay avy reto mihaino eto ataovy tena hoe entina hanamboarana ny telomponay indray fa ny teny mamina izany dia misaotra Jesosy tamin'ny connexion-nay mba tapatapaka ny connexion satria mbola mora koa fandrahanao mahefa somatsara indray ny tombavaka rehetra teto misaotra ihany koa Jesosy tamin'ny famidrinana entra tena nampahety anay tsirairay avy reto entinay amin'ity alina ity entinay matosa ny teny izany Jesosy ahafahanay manomana nay ahafahanay manomana ny hoavinay sy ny fiainanay tsirairay avy ankehitriny izay Jesosy mba mivavaka ny firenenay fantatrao izany firenenay izany fa tsy miafinaninao no momba ny firenenay malalaka mbola anjakany ny fiankaviana ao anatin'ny firenenay io mbola manjaka ao ny fiheverina Jesosy ampianaro ny firenenay Jesosy vahoaka malagasy mba hanendry tena mba hianantona anao hivavaka eo anatrehanao hametraka amin'ny fiainany vahoaka malagasy ho pelatananao dia mangataka ny rahanao izay Jesosy hirotsaka amin'ny firenena io mba hikasika ny olona tsirairay avy ianao indrindra ny olona any amin'ny ambaratonga tsirairay avy fa trano tsirairay avy Jesosy dia rehefa manisy fanainao mafina ny hirotsaka amin'izany tokatrano izany hamango ny olona tsirairay avy ianao na ny marary Jesosy dia rehefa manompo ny ireny milanao izy ireny mila mifahinao izy ireny enao amehery azy ireny hatrany makasitraka Jesosy no fitantananao anay dia anao ny dera sy ny laza sy voninahitra mandrakizay sotra Jesosy malalo alleluia amen Alleluia sotra betsaka ny anavavitsika Erika tsika tao anatin'izay vavaka izay nataony ho an'ny firenena izay dia makasitraka anao ihany koa tao anatin'izay fotoana rahantsika adin'ilay sasany latsaka kely ngamba adin'ilay sasany efa mahery ary angamba ny rahantsika teto mbola tsy feno dia misaotra aminao satria fotoana lehibe tokoa izany laninao izany za matoky sy mino fa tsy ho verimaina akory izany fotoana izay lanitsika teto dia zavantsika n'Andriamanitra izay fanetreteny izao ary fitadiavantsika ny tanan'Andriamanitra dia samy mahery misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany dia ny teniko aminao dia ioty miotaza ny vokatra izao torimasonao izay nafonao nanarahanao izao fandarana izao dia mbola tsy tokana aminao lanitra izao dia eo netondretsika rampitso amin'ny civioral dia fiarahantsika eto ny tapitra fa raha ohatra ianao miditra amin'ny site web ny Akiradio www.andramokaizaho.com dia afaka mihaino ianao ny onjam-peo Akiradio misy hira mandeha isaky ny hira anglisy frantsay malagasy ary indrindra misy toriteny isaky ny adiny 3 ngamba ny ity onjam-peo antsika ity anisany mba mety onjam-peo feno toriteny satria 9 isan'andro zany ny toriteny enao eto 9 isan'andro tsisy hoe miverina ny maraina
am'ray amin'ny efatra fito amin'ny folo ora maraina raha pitso a verinao a izao fandarantsika zao raha pitso amin'ny folo maraina mandeha amin'ny radio raha sidratsiranotra amin'ny voalohany ianao de am'ray amin'ny efatra fito amin'ny folo ralina misy toriteny foana de mahereza samita in'Andriamanitra fantatra moa ny fanetana efa tokyo foana amin'ny gamalela zay fanetanantsika fanapitsika ny sainana ny Madagasikara de raha misy azony tananao atao de raisina tanandroa onerin'Andriamanitra avy zato tenany zany arivo tsy manapataperana samita in'Andriamanitra vonahitra de veritsika ho an'Andriamanitra ihany sotranao de tahiny tompo raha pitso indray halleluia amen samy mahery daholo